Jesosy Tompo, sotranao zahay amin'ny fitiavanao tsy hay revesana. Sotranao zahay mamindro fo sy milona heloka. Mampianarana Jesosy mba hanana ny fiainana fitiavana koa izahay mpanomponao. Tsy hainy nofonay mpanota atao ny tia, fa izay tariny fanahinao Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ka maneho sy mizara fitiavana. Eny fanady amin'izay ratsy indrindra araky ny eritreretanay azy na izay mitsangana fahavalo mihitsy azy. Sotranao manome anay izany fanahy fitiavana izany. Amen. Faly miarahaba antsika kristianina rehetra eto amin'ny Fiangonana Luterana Malagasy eto Paris rehaba. Fotoana ela farafahakeliny 5 volana mialohan'izao ampiravana eto zao no efa nametraka teo am-pelantanan'i Jesosy ny programa fa hamangiana ny FLM Paris ity alahady 2 Jolay ity. Araka ny fandaharana teo am-pelantananay dia tokony ho 12 mianaka izahay avy amin'ny Fiangonana Luterana Malagasy niainga avy amin'ny Madagasikara no tokony hamangy teto. Noho ny fandaminana izay raisina ho sitrapon'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy zahay mivady aloha no tonga eto amin'ity maraina ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia tonga eto Paris anio hariva ny tonga-hevitry ny Fiangonana Luterana Malagasy izay nirahina nanitahiraka any Norvezy, ary maray anjara amin'ny fampivavahana any Norvezy amin'ity maraina ity. Noho ny aretina izay tonga tapoka sy namely mafy nanomboka tamin'ny 20 Mey lasa teo dia tsy tafiditra am-piangonana mihitsy fa notazon'ny fandriana ny hôpitaly nandritra ny 2 volana mahery izahay. Ary rehefa afaka nojo soamantsara na dia fantatra aza fa mbola ao ny fahaosana dia nangataka amin'i Jesosy mba ho afaka mandray anjara ka nilaza tamin'ny fotoana fileovana fa araka ny programantsika tany aloha dia anjara ny alitara fitoteny mingavy ianao hanao ny alitara ary tsy handray anjara afa-tsy amin'ny alalan'ny fitoteny aho satria mbola anatin'ny fahosana. Na izany aza dia fifaliana lehibe no azoana manatanteraka izao fahamangiana izao
ka handrenesantsika ny ten'Andriamanitra arak'izay voalaza ny filazantsara-masina araka ny Luka 5:10. Ny 9 faraka ny 10 hatramin'ny 9:4. Filazantsara-masina araka ny Luka 5:10, andininy faraka ny 10 hatramin'ny 9:4. Io no teny voalahatra ao amin'ny Alahady, anio Alahady 7 manaraka ny Trinité. Luka 5:10, andininy faraka ny 10 ka hatramin'ny 4:20. Iara-mitsangana isika maka izany mpanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka ny rahalahy, ary ilay zanany tamin'irainy. Raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozaray tamin'izy ny rahalahy ny fananana. Ary ny afaka kelikely dia namon'ilay zanany ny fananany rehetra. Ka lasa nakany tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy. Ary rehefa lany avokoa ny fananany rehetra, dia nisy misary mafy tamin'izany tanjana ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tokotany anankiray tamin'izany tanjana, ary dia nirahina tany an-tsary hiantoka soa. Ary saky ny amen'ny kidony tamin'ny voankazo fihinany soa, fa tsy nisy nanome azy. Ary anody ny sainy dia hoy izy, indrisy. Maro ny nakaramainy raiko manan-kanina petipety, fa izaho kosa maty misarika. Iainga dia moderina raiko ka ao amin'ny hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra azy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao amintsony, fa atao vitako anankiray ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany ny rano, fa raha mbola lavitra izy dia tazandray ny aronena azy ka niazakazaka, dia namina ny vozony sady namovoka azy. Ary ilay zanany nanao tamin'ny hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra azy teo anatrehanao ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao amintsony. Fa raiko mpiana anao tamin'ankizy lahy hoe, anao haingana ny akanjo tsara indrindra ka apekandriatsy, ary azo peratra ny tanana sy kapa ny tongony, ary niaingo ety ny zanak'ombona farika vonoina, ary aoka tsy teny inona sy ny fatra. Fa ity zanako ity fa maty, fa very indray, ary fa very fa hita indray, dia mifaly izy. Iray masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia fiangonana malala ho aminareo rehetra ny any fahasoavana sy ny fiadanana ny amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Indre manahoana ny fitiavana nasehona ray amintsika. Indre manahoana ny fitiavana nasehona ray amintsika. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany ny maro, dia mahay jenjely hoe ilay zanaka atany. Ary matetika dia voahazina eo amin'izay fijery ny amin'ny zanaka atany izay misaina. Mihoatra lavitra noho ny amin'ilay zanaka atany ny fanehoana ilay ray be fitiavana.
Ary ny marina dia tsy azo hafatra raha ny zanak'Adala no voarainy fa tsy hitany na tonga ho aminy ilay hery ny fitiavana, ilay ray ny fitiavana. Na zany azy andeha hojerentsika fohifohy satria tsy izay ny vaintana amin'ny hafatra tian'Andriamanitra atolotra sy hoentina mody dia ny amin'ity Adala ity. Inona indrindra no maha Adala azy? Ny voalohany dia fahadalana ity natao mitaky lova ity. Hadalana io satria ny lova tsy mba takia fa atoloty ny ray aman-dreny amin'ny fitiavana. Jereo sara fa ao ny hery ny fitiavana amin'ny ray aman-dreny fa miariary mihitsy ny hadalan'ity tanora ity mitaky lova amin'ny ray mbola very. Zany marina dia tokony hanao didim-panana nyity lehilahy ity fa tsy takiny zany ny lova. Izy nefa miteny hoe omeo ahy ny anjara fanana tokony ho ahy. Anna zany hevery ny alehibe ny fitiavana satria ilay rainy dia tsy mba nakasara fa nozaray tamin'izy mbalany fanana. Fa ny adalana lehibe faharoa na ataon'ity tanora ity dia izao: nangoy ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany izy. Io koa dia toetra ny mpanota anankiray. Ankoatran'ity fitiavana mitaky izany izay tena toetra ny mpanota, dia toetra ny mpanota anankiray faharoa ny fandrosirana, fanalavirana, fanomezana lamosina ny ray ny fitiavana. Ary ny mpanota rehetra dia manana amin'izany toetra izany. Fony ao mitondra fiangonana rehefa manontany ny kristianina, elaela anao izay tsy hita, dia hoy aza misahirana ny pastora ho avy eo ihany zahay, nanota izy izay, nanota izy izay satria ity ota ity mitarika handrosotra, mitarika hanome lamosina, mitarika hisitrika. Jereo ankeny nataony Adama rehefa nanota izy nisitrika dia tonga tao amin'ny fahedena Andriamanitra ka nanontany hoe ry Adama, aiza ho ianao? Ary hoy izy, natahotra anao ka dia mey. Io ny fiainany mpanota. Izany mahadala ity tanora ity. Fahatelo, ny fahadalana na ny otany dia izao: nandady fananany rehetra tamin'ny fiveroman-dratsy. Otana iray fahatelo, ny fandaniam-poana ny fananana izay nomenina ray. Io ota lehibe izay ataony maro fa tsy tia zazalahy adalako ihany, manao fandaniam-poana ny fananana ray. Ny ota
faefatra ny adalàna faefatra dia izy nanarako tamin'ny filaharatsy rehetra any koa lazay ten'Andriamanitra otany faefatra. Ny endriky ny mosary rehefa vakina ny tenin'Andriamanitra dia manamafina fa mihoatra na efa tsy hozaka ny herin'ny otana. Mazatra antsika dia mamaky ny Genesis 1:5 ny mariky ny fiavosan'ny fahotrana dia ny safotrana Andriamanitra mandringa. Fa ity mosary tokoa dia marina finoana masina endrika anankiray amin'izay mampahatevina na mahamaro ny otana maharikoliko an'Andriamanitra. Fa tantaran'ny Josefa dia tsy ny mampaharikoliko ny otana ihany no lazainy, fa ny asan'Andriamanitra ao anatin'izany tontolo ny ota mahatsiravina izany dia Andriamanitra mamonjy amin'ny alalan'ny Josefa zany. Fa tamin'ity fotoan'ity ny ota anankiray fahadimy dia ity zazalahy ity nampidina ny tenany hilahatra ny biby. Eny tsy hoe nampidina ny tenany hilahatra ny biby fotsiny, fa saika amin'ny tontolo fiarahamonina maro dia isan'ny biby maloto ny kisoa. Izany hoe misy fisaina manay fa na samy biby ny biby dia mbola misy izay manana kilasy tsara kokoa. Fa eto dia nampidina ny tenany hitovy amin'ny kisoa ity tanora ity. Io dia tena fampianarana ny fahotana indrindra, satria miala ny toerana nametrahana Andriamanitra azy dia midina hitovy lahara amin'ny kisoa. Ota maro karazana tahaka izany no nanjono ity tanora ity. Ry fiangonana malala, tsy ho zavatra mahafinaritra antsika fotsiny mamaky ny tantaran'ilay zanak'adala ka hanolo azy ho adala, fa amin'izany herin'ny tenin'Andriamanitra izany mba ho tsaroantsika sy ekentsika arak'izay anambarany tenin'Andriamanitra azy. Fa amin'ireo toetra ny mpanota maromaro 5 voatanisa teo ireo sy ny marohafa tsy nolazaina koa dia fantara fa ao amin'ny fiainantsika mihitsy izany fiainana ny ota izany. Ka tsy ity tanora lahy ity ihany nolazaintsika hoe zanaka Adala, fa mba haneketsika koa amin'ny hery fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay vakina, toriana sy ampianarina antsika, fa manana izany toetra sy fanahy ny ota zany ao anatintsika ao fotsika, na ny fanosirana n'Andriamanitra, na ny tsy fahaizana mitantana ny fanarana ny men'Andriamanitra, na ny nampidinantsika ny tenantsika tsy ho amin'ny toerana izay namonan'Andriamanitra antsika sy nananganan'Andriamanitra antsika ho zanaka, sy ny maro hafa ikensika amin'ny fanazavana fanahy masina famarana izany ota izany ao anatintsika misika, ary tsoy ny ten'Andriamanitra sy bebaka. Ity tanora ity dia tsy mba nanana ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra akory, fa nanana ny hery sy ny fahefan'ny feon'ny fieritreretana fotsiny. Satria misy zany ao ny hery sy ny fahefan'ny feon'ny fieritreretana,
ao ny hery sy ny fahefan'ny lalàna izay misoratra mazava, ary ao ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Fa eto dia ny hery sy ny fahefan'ny feon'ny fieritreretana ihany no miteny tampoka hoy izy, indrisy mahantra noho ny olona karamaina raiko manaka. Indrisy maro ny olona karamaina raiko manankanina be dia be, fa za kosa maty misary. Ny feon'ny fieritreretana no nampatsiaro azy hoe niala teo anatrehana rainao ianao, nandany ny fanarana rehetra ianao, na dia zanaka nateraka azy. Fa misy olona dia tsy zanaka nateraka kanefa misitaka ny tombontsoa maro, ary dia izany no nahatonga azy na tsy ary saina karana raiko rehefa nanita tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, tsy menika ny atao hoe zanaka ao intsony, atao tahaka anankiray amin'ny olona karamainao aho. Mbola mampidina ny tenany izy ho toy ny olona karamaina fa tsy toy ny zanaka, kanefa tsy lahatra ny kisoa kosa. Tsy azontsika lazay fa fibebahana maro izany, satria tsy nanana ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra velona, kanefa nahatonga sy nahatarika ity zazalahy ity ho tonga teo anatreham-bainy ary niteraka fifaliana ho an'ny fiarahamonina manontolo. Fa mihoatra amin'izany dia sambatra isika izay manana ny hery ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny feon'ny fieritreretana fotsiny, mba hitarika antsika ho amin'ny fibebahana maro, ahalalantsika marina minota izay mampijaly antsika sy mamono antsika, ary ahalalantsika marina ny hery ny fitiavana atolotra ilay ray tena ny fitiavana. Raha ny marina mantsy, rehefa hody ity tanora ity, ny tokony miandry azy dia sasy. Ary atoizanareo ny famakina ny lioka toko 520 manomboka amin'ny 520 dia izany ny tahoran-tsainy ilay zoky ny lahamatoa. Sazy no mendrika ity tanora ity fa tsy fitiavana. Ry fiangonana malala, hitatsika eo amin'ny tontolo iainantsika, na ny tontolo ny fiarahamonina ankapobeny, na ny tontolo ny fiarahamonina ny fiangonana, fa akaiky dia akaiky ary miseho tsy mitsahatra ny hery sy ny fahefan'ny lalàna, dia izay mitaky izao no tsy maintsy ataonao, sy izay mandrara izao no tsy azonao atao. Fa amin'ny tsy fahatanterahanao ny fitakiana sy amin'ny nandingananao izay nandrarana dia iny fa miseho sy miariary kompanota hatrany ianao, ary tsy afaka nyray famelan-keloka na oviana na oviana. Na eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina amin'ny fitondram-panjakana zany, na eo amin'ny tontolon'ny fiainam-piangonana aza, dia tsarovy fa tsy vitsy ireo ray na reny izay tsy afaka maneho fitiavana, fa tsy maintsy mitsara sy manamelona ka mandrefy izay tsy nanaovanao fitakiana, tsy namalinao araka ny tokony ho izy zany fitakiana zany, sy mandrefy ny nandingananao izay efa nandrarananao rahateo, ary ny mamaika ny olona dia nilaza fa olomelona ianao. Impiry no ifanenanao amin'ny tontolo tahaka izany, na eo amin'ny fiarahamonina andavanandro, na eo amin'ny fiarahamonina fiangonana. Ary amin'izany dia tsy misy afa-tsy fahorian-tsaina sy fahafatesana aza no vokatra azy.
amin'izay andrenesanao fitakiana mavesatra fandrarana mafonja tsy ahafahanao mihetsika hiainanao fampaoriana fanao ny ray sy ny reny maro zany. Eto rehefa niverina soa tsara ilay tanora maditra zanakadala mpanotana tevi-koditra mihoatra lavitra noho izay noetriretin'ilay tovolahy no ny trangy. Raha mbola lavitra izy dia tazany ray. Ny teny voalohany eo dia hoe onena azy. Ity no toetran'Andriamanitra miavaka. Ity dia toetran'i Jesosy manokana. Onena. Sarobidy eo amin'ny fampianarana soratra masina. Zany toetran'i Jesosy onena. Ary raha tsy onena anao Jesosy, tsy nandao ny lanitra na dia zanak'Andriamanitra, mpanjaka ny mpanjaka azy. Raha tsy onena anao Jesosy, tsy niditra tao an-tranon'omby, tonga olombelona. Raha tsy onena anao Jesosy, tsy nanaiky ngona tamin'ny hazo fijaliana. Raha tsy onena anao Jesosy, tsy nanaiky ny levina tao am-pasana 3 andro. Io no toetran'ilay lehibe fitiavana voalohany, onena. Io no toetran'Andriamanitra ray. Io no toetran'i Jesosy, tompo sy mpanjaka anao, onena. Ary io no venty ny filazantsara, atolotra anao, onena anao Jesosy. Amin'izay rehetra ampahorin'ny otanao, amin'izay rehetra hivesaranao ny vesatry ny fitakiana, amin'izay rehetra hivesaranao ny vesatry ny fandrarana, amin'izay rehetra hitomaninao, amin'izay rehetra tsy azonao ny tanterahana kanefa nangatahanao taminao, amin'izay rehetra nioaranao kanefa tsy navelanao ioarana, onenanao Jesosy. Miazakazaka ilay ray be fitiavana. Fa ny fihetsin'ny fahatelo dia izao, namina ny vozo izy. Amin'ny fotoana tokony hanaovany sazy mahatsiravina no naneho ny fitiavana lehibe ka nanihinany ilay maditrany dia nanoroka azy izy. Toetrana ray be fitiavana ny onena, ny mamina anao na dia maditra ianao, ny manoroka anao na dia verina fa faran'izay ratsy sy tsinitsinina tokoa ianao. Ary na dia nidina tamin'izay kilasy farany ambany indrindra anao, indro la lehibe fitiavana hatakatra anao amin'ny toerana faran'izay avy sy mendrika indrindra. Nanao ny teny fieke-paotana tokoa ity zanaka maditra ity. Fa toa tsy henony rainy izany. Tsy namaly ny fangatahany ty zanany ty izy, fa ny teny tamin'ny mpiasany ka nanao hoe alao haingana ny akanjo tsara indrindra. Tsy mijanona ho fihetsem-pony hoe onena fa hita tamin'ny asa izay natao. Ilay ny saringy boridava, ny sopotaka, niaraka tamin'ny kisoa, indro nitafy ny akanjo tsara indrindra. Nasiana peratra ny tany, nasiana kapa ny tonga. Mihoatra noho ny fianjakana hoentina mamonjy ny fampakaram-bady izany. Ary nisy fiaraha-misakafo, ny sakafo tsara indrindra. Ireo rehetrareo dia fanehoana ho hita maso ilay fonena. Namina ny vozony, nanoroka azy, nampiakanjokanjo tsara tarehy, nametraka peratra, nampanao kapa mahafinaritra, nanao fanasana lehibe, nitondra fifaliana ho an'ny fiarahamonina manontolo. Izany no hery ny fitiavana
asehon'ilay ray be fitiavana. Izany no hery ny fitiavana nasehony rainy tamin'ilay zanaka adala, tamin'ilay tanora maditra. Izany no hery ny fitiavana asehon'Andriamanitra amin'ny mpalota. Izany no hery ny fitiavana ny alany Jesosy teo amin'ny seza fiandriana, nidirany tamin'ny fanetretena lalina, nandraisany ianao tamin'ny fotaka mangitsokitsiky ny fahotana, ary nanratany ianao hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra rainy koa. Ho anao zany fitiavan-dehibe zany. Ho anao no anolorany Jesosy izany fitiavana izany. Tsy teny mahafinaritra zany ry havana. Tsy mitondra fihetseham-po anao fotsiny zany ry havana. Fa ekeo marina izay lazaina aminao amin'ny hanolorana anao ny mofo, ka ilazana aminao hoe ity no tenany Jesosy. Amin'izay andraisany ny kapoka ka ilazana aminao hoe ity no rany Jesosy. Tsy fihetseham-ponenanao zany, fa asa lehibe zany. Tsy fanoroana sy famihinana anao ihany zany, sy fampiakanjona anao akanjo tsara sy petraka amin'ny sezan'ny fiandrianan'Andriamanitra ihany zany, tsy fanomezana peratra sy kapa sarobidy ho anao ihany zany, fa ny tena ny sakafonao, ny rano nomeno fisotinao, fanomezana tsy hainao vidina, vola mikarena, ny fitiavany ray Andriamanitra anao. Indremana ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika hoy izao ao amin'ny epistily voalohany toko 3:1. Lehibe ny fitiavany Jesosy ianao, raha mpitahaina amin'ny lehibe ny fahotana vita. Tsy vonona hanenjika anao amin'ny adalana rehetra Jesosy, fa vonona hameny anao rehetra, ka manolotra ny teny sy manome ny rany fanomezana lafo vidy, kanefa tsy andoavanao vary revety. Tianao Jesosy, tianao ilay ray be fitiavana. Ry fiangonana malala, tsy ho Andriamanitra naoviana isika, tsy ho Jesosy naoviana isika, kanefa nantsoina hanompo an'Andriamanitra an Jesosy sy ny fiangonana. Amin'izany dia tsy nantsoina handray ny famindram-pon'Andriamanitra, handray ny famelan-keloka ihany ianao, fa nantsoina koa hamela heloka, nantsoina koa haneho fitiavana. Na inona zava-tsarotra sy manahirana anao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonantsika. Na inona avesatry ny resaka maro mety ho renao manafitohina anao, manahirana anao, ho hitany masonao, mahakivy anao. Amin'izay alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao anolorany famelan-keloka anio, meteza hanana fiaina mpitiavana lehibe koa. Aza tosim-pohotana izany fanahy fitiavana atolotra Jesosy ianao zany, sambatra ianao fa avelany mandresy mandray ny teny famelan-keloka, tsy amin'ny alalan'ny titoro-teny ty ihany, fa amin'ny alalan'ny sakramenta izay atolotra anao aniko. Fa meteza mba ho velona amin'ny fanahy fitiavana marina, meteza mba hizara sy hanolotra izany fitiavana zany amin'ny toerana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Eny fa na amin'ny olona izay neverinao fa tsy mendrika intsony zany azy, meteza hanome hanolotra izany na amin'izay olona efa notsarainao fa tsy hitandrify izany intsony azy. Tiany Jesosy hiaina izany, hamelona izany ao amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainan'ny fiangonana masina isika, ary amin'izay ivelomantsika marina, amin'izany fanahy fitiavana marina atolotra sy izaraina izany no hiainantsika ny fiainan-danitra ety an-tany, fa tsy hoe hiainantsika sahady ny elo afo amin'ny fifampitsarana
amin'ny fifanameloana, amin'ny fifanaratsiana, amin'izay heverana ny tena ho zavatra ka misy hosenany hafa. Fa amin'izany indrindra mba handreny feon'Andriamanitra tena fitiavantsika, handray ny fanomezan'Andriamanitra tena fiainantsika, ary hanolotra sy hizara na dia amin'izay heverina fa tsy mendrika amin'izany azy, mba azo anjara amin'izany fitiavana masina sy asa masina ataon'Andriamanitra izany, tonga paradisa tokoa ny tany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay azy tamin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen. Itsangana ankaray sy ny fitahia. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay.